eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko manolotra ny arahaba avy atrany ho anareo rehetra ny tenako am'ty andro an'io ity miaraba anareo aho ary maniry mba tsy ho fandarana mahafinaritra anao fotsiny ny fandarana zay karakaranay fiangonana refi androndra kely fa kosa maniry zay mba ho fandarana hitondra famonjena anao hitondra fahasoavana ho anao hitondra fitahina sy fanambinana ho anao hitondra fandresena hitondra fiainana mafinaritra ary ho fandarana hitondra fahombiazana ho anao am'izay zavatra ataonao rehetra maniry aho ary maniry izahay mba ho araky zany tokoa no hitanao sy tsapanao rehefa manaraka zao fandarana izao ianao na ihany ko hoe rehefa mandre ny afatra entinay amin'ny alalana zao fandarana izao ny zavatra tsapako ary rehefa hitako mantsy de zao rehefa tena mifototra tsara ao am' jesosy ny olona anakiray na fianakaviana anakiray rehefa tena mino sy resy latra ny am'ny famonjena nataony jesosy ho azy teo ambony azy fijaliana izy rehefa tena manompo an'andriamanitra am'ny fony manontolo ihany ko na rehefa tena mazava aminy ny tenin'andriamanitra sy ny fampianarana entiny tahako zao dia tsy maintsy miova ny tantara-piaina zany olo zany ho tsapany sy ho hitany am'izay le fiainana mamy sy tsara miaraka am' jesosy ahoana ho jesosy jolona toko fafolo zay le ho jesosy zao avy mba hanana fiainana sady hanana be debe ny tanjony tompo zany raha tonga tety ambony tany ny ray am'ireo tanjony de hoe ny atonga ny olona mino azy hanana fiainana sady hanana fiainana be debe zavatra tsapako ary rehefa hitako ihany ko de izao rehefa tena resy lahatra ka tsy eo am'le olona intsony tsy eo am'lay fianakaviana intsony tsy eo am'lay zavatra ataon'ny olona intsony ny ozina sy ny faneratsy dia tsy maintsy iova ihany koa ny tantara-piainana tsy maintsy iova ihany keo tantara-piainana ny mangidy ho lasa mamy ary ny alahelo lasa fifaliana de eto a de miteny hoe ho ataon'andriamanitra aminareo zay mandresy mahita ane zany retraretra ambalako zany ajantsika ho aza zay fampidiran'izay fa hiditra am'lay tena afatra sy le tena fampianarana tiako ambara aminareo ny tenako am'izao fotoana zao eno tsara ty fanazavana entiko ty tompoko raha mandinika tsara zao ianao de mahita ary matsapa fa misy olana tsy haivahana ary tsy haitoerina izany eo am'ny firenena iray na eo am'ny fianakaviana iray na eo amin'ny olona iray ary le izy rehefa tena diniko sy jereko dia miseho amy lafin-javatra maro zay olana tsy haivahana ary olana tsy haitoerina izay rehefa nodiniko ihany koa nefa ny baiboly rehefa nodiniko ny zava-misy sy ny fisehon'lay olana dia resy lahatra ao fa ozina sy fanaratsy no ao ambadiky zany manana porofo be debe mihitsy ao a entiko manamarina fa ny ozina sy ny fanaratsy no ao ambadiky reny olana tsy vova na sarotra vahana na hoe olana tsy haitoerina ireny mihitsy fa ny olana de ity tsy hita maso tsy hita hojerena sy hotsapaitanana lay ozina na le fanaratsy any ka amavain'ny olona ny fisiny na de fa mitoetra io aminy ary le ozina sy le fanaratsy
ho an'ny olona sasany azy raisiny otony tsy misy mihitsy zany ozona sy fanaratsy zany. Enina de fa ao anatin'ny olana sarotra vana sy ny olana efa mafy be aza izy dia tsy mety tonga saina mihitsy le olona hoe ozona sy fanaratsy ange no ao ambadiky zao zavatra mitranga sy miseho eo amy fianako zao hoe fa ty ihany ko no mahavarina na de fa fantatry ny olona indray azy ny fisin'le ozona sy le olana eo amy fiaina manokana dia zao zavatra mitranga toa tsy taitra zany le olona, tsy taitra zany izy ny anohitra an'lay herina ozona sy ny herin'lay fanaratsy. Toa reny olona azo fandraikiraikeny reny zany no fijery azy. Le olana le ozona sy le fanaratsy efa manao ny ataony, le olana miamafy dia zay nambara izay toa tsy taitra, toa tsy rototra zany akory izy, toa tsy mana heritreritra ny anohitra an'lay herin'ny ozona sy ny herin'lay fanaratsy akory aza izy, fa zavatra hafa indray no eritreretiny hitadiavany vaolana ho an'ny tenany. Noho izany anazava aminareo ndray ao mikasiany amin'ny ozona sy ny fanaratsy am'ty androany ity. Ka eno tsara ary aro tsara zao fanazavana entiko aminareo zao. Araky nefa nambarako hatram'izay, araky nefa nolazaiko hatram'izay dia tsy anganoangano na rirarira na onoono na resaka fotsiny ny filazana nataoko hatram'izay hoe misy ny ozona, misy ihany ko ny fanaratsy, fa tena misy reo hery roa ratsy ireo, tena misy satria ny baiboly no manambara fa misy izy. De izao raha mbola eo amin'ny olona, raha mbola midomina eo amin'ny olona na eo amin'ny fianakaviana iray ny herin'ny ozona sy ny herin'ny fanaratsy, de hoy aho hoe marina teteniko ity, tsy ho afabela amin'ny olana entiny izany olona izany, tsy ho afabela amin'ny olana entiny izany fianakaviana izany, ary tsy vitan'izany fa hoety mandramaty le olana, hoety mandramaty le olana. De zao ihany ko eto de milaza aminareo fa tsy mifidy olona, tsy mizahatavan'olona ny ozona sy ny fanaratsy, fa raha mbola eo izy, na izy io olona io, na olona nandeha fianarana, na olona tsy nandeha fianarana, na olona manana toerana ambony, na olona ataoko hoe ary amy toerana ambany misy azy, raha mbola eo ny ozona sy ny fanaratsy, ny herin'ireo hery anakoro ratsy reo, de tsy maintsy mitondra olana foana le ozona sy le fanaratsy, tsy maintsy mitondra olana tsy haivahana foana ny ozona sy ny fanaratsy. Enina de fa lasa kristianina, lasa mpivavaka be aza le olona, tsy manina koa afaka miteny hoe enina de fa lasa mpanompon'Andriamanitra mpitoro teny be aza le olona. De zay voalazako zay foana no tsy maintsy tranga raha ohatra ka mbola mitoetra eo am'le olona ny ozona sy ny fanaratsy. Ohatra manamariny zany zava-nisy tao amy tanàna Jeriko, efa nambarako taminareo matetika le izy fa hitako hoe ohatra mazava anaty baiboly moa le izy ka dia tantarako aminareo foana. Zava-nisy voalohany zavatra niseho voalohany rehefa noavozina, rehefa noamboarina ny tanàna Jeriko, zay rava tany alobe tany, vao vita le tanàna, vao vita mihitsy le tanàna, tsy haiko hoe rehefa noafesy nambara-pahabe masy fa vita ny tanàna de na hoenao ny tranga teny eo ihany dia nisy fahafatesana ny tranga teo am'lay olona zay nanamboatra an'le tanàna, zay nanavao an'le tanàna Jeriko. Gaga ny olona rera tam'izany, gaga ry zareo hoe fa nisinina, fa maninona no de maty tapoka tahaka zany zanaky ty lehilahy entrepreneur zay mahavita azy ity.
le fahafatesany zanany roa langy tsy hoe roa taona tateorina na telo taona tateorina e fa le izy vo vita mihitsy le tanàna vo vita arabaky teny de tonga zay fahafatesany zay tena nampieritreritra olo zany ary baiboly moa de mampafantatra fa tsy zavatra tongatonga ho azy zany fa ao raha ho resako tsika rehefa venony am'zany ny zavatra ny seho faharoa indray de ity tsy nijanona teo amin'ilay fahafatesana azony an'ilay lehilahy fotsiny zay nanamboatra sy namita tsara tare an'le tanàna Jeriko ny zavatra ny tranga fa nimponina tao am'le tanàna mihitsy nimponina rehetra mihitsy no natsapa fa nisy fahafatesana teo amin'izy ireo zay ny zavatra ny tranga ny filaza baiboly moa de hoe nisy tsy fahavanona nanaka tao amin'ny tanàna Jeriko tsy teo tsy zay ihany fa hatramin'ny asa fameloma-tena aza dia niara fahafatesana filazan'ny baiboly de hoe tsy navanim-bo ny olona tao amin'ny tanàna Jeriko amataonany no nisehony zany olany zany a teo am'ireo mponina tao amin'ny tanàna Jeriko ary tsy nisy na voava an'izany olana zany mihitsy natao daholo zay azo natao rehetra fa tsy nisy na voava an'izany olana zany le izy ke normal be tsy voava le olana satria tsy hoe olana tsotra fotsiny am'izao le izy fa ozina sy fanaratsy no tao ambadiky le olana ozina sy fanaratsy ny toetra tao am'ilay tanàna no tao ambadiky le olana eno tsara nge ny voasoratra etiko manamafy aminareo fa ozina no tao ambadiky lay olana nisy tao amin'ny tanàna Jeriko amaky baiboly isika ato amin'ny Josoa toko fahenina de to zao voasoratra Josoa toko fahenina de vakitsika ny andininy fahina amby roapolo Josoa toko fahenina to zao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy ino tsara nge de nilaza fanzonany Josoa tam'zany andro zany ka nanao hoe ho voaozina eo natreny Jehova zay olona mitsangana manorina ity tanàna Jeriko ity indray ny aina matony no hosazony nanorenana fanambaniny ary ny ainy faralany no hosazony anangana ny vavahadiny to zao mantsy ny zavatra nitranga raha fitipitinina tam'zany andro zany rehefa avy namakivaky ny tanàna Jeriko ny zanak'Israely zay niala tany Egypte fa hitododo ho any am'le tany todradrono sy tantely arak'izay nombaran'Andriamanitra tamin'izy ireo dia noravan'izy ireo ny tanàna nodoran'izy ireo ny tanàna ary tao ambadiky zay de nilaza fanozonana tao am'ilay tanàna Jeriko Josoa lelan'Andriamanitra ary le ozina nitononona tao de ozina mpitondra fahafatesana ary tena ny faritany Josoa tsara mihitsy hoe ny lamatony zay manangana ny tanàna tsy maintsy maty ary ny faralany zay manangana n'ilay tanàna de tsy maintsy maty ihany koa dia lasa Josoa fa niozina ny toetra teo de ino ndray nge ny fiatraikan'zany ozina nytonony Josoa zany nisy ato matsy natoka ny ozina nytononona tamin'ny andro io fa tsy ho resana amitsika eto fa lavabe le izy fa ino ndray ny fiatraikany ino ndray fiatraikany ato amin'ny mpanjaka faharoa voalohany toko fahina ambe folo mpanjaka voalohany toko fahina ambe folo dia zao ny voasoratra mpanjaka voalohany toko fahina ambe folo andimy fefatra amby telopolo tamin'ny androny Ahaba no nanorenany ela Betelita ny Jeriko ny ainy Abirama lamatony no sazo nanorenana ny fanambaniny ary ny ainy Segoba faralany no sazo nanangana ny vavahadiny araka ny tenin'i Jehova zay nampilazainy an Josoa zanakon'olo dimanjatona teteorina no araky io voasoratra io no nisy lehilahy anankiray entrepreneur anankiray zay nandray fanapa-kevitra fa izy no anamboatra ny tanàna Jeriko zay rava izy no anarina ny tanàna Jeriko zay simba ka rehefa vita tokoa le tanàna vita somatsara ny tanàna de io voasoratra io maty Abirama lamatoany maty tak'zany ihany koa Segoba faralany satria nahoana satria tanteraka lay ozina zay nitonony Josoa tao amin'ny tanàna Jeriko tam'zany fotoana izany zay zany fiatraikany
de mbola nito ihany ko ny fiatraikan'le izy mpanjaka faharoa toko faharoa indray novakitsika amin'ny anaran'i jesosy mpanjaka faharoa toko faharoa andiny fasehombe folo aroa ny ponina tao am'izany tanàny zany tamin'ny elisa masina ianao indro tsara toerany ity tanàny ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampavaninanaka zay zany voasoratra zay zany voalaza hoy ny olona ratsy rano ny tanàna ary tsy mampavaninanaka mitondra fahafatesan-jaza ary mitondra fahafatesana amin'ny asa famelomatena ihany koa noho zany miantso anao aho miantso anareo tsiraray avy zay mahita sy mandre ahy ny tenako am'ty andrandroany ity mba andinika tsara sy amantatra ihany ko solaka hoe ozina sy fanaratsy efa nitoetra teo aminao efa nitoetra teo am'ireo ray aman-dreninao na efa nitoetra tam'ireo ray aman-dreny beninao no fototry ny olana mahazo anao io de nisy fantaro eo de nisy fantaro le izy ka rehefa hitanao sy fantatrao fa ozina sy fanaratsy tokoa no ao ambatiky le olana zay mahazo anao io de hoy aho hoe ekeo ary raiso nitorevitra omeko anao androany fa amonjy anao amin'ny alalan'izany torevitra omeko anao androany zany ny tompo andriamanitra tsy to any amonjy izy satria jesosy kristy zanany efa nomeny atsika zanak'olombelona efa nomeny ho vaolana amy lafin-javatra rehetra na amy lafininna amy lafininna ka noho ny amy jesosy de amonjy anao andriamanitra rehefa ekianao sy raitsinao zao torevitra omeko anao zao voalohany ny finoanany jesosy sy ny finoanany famonjena vitany teo ambony azo fijaliana toko tena ho ataonao zava-dehibe mihitsy ny finoana any jesosy sy ny famonjena vitany teo ambony azo fijaliana fa nataon'andriamanitra nandalo an'izany jesosy kristy satria zay ny lala tokana hitan'andriamanitra fa lalana ahafan'andriamanitra mamonjy atsika zanak'olombelona mamonjy ny fanantsika aloha hoe ho voavonjy mba tsy ho very mandrak'izay ary ho famonjena ihany ko ny fiainatsika maolona atsika malonan'ireo olana ateraky ny ozina sy ny fanaratsy tena mitondra famonjena mahagaga tompoko ny finoana an' jesosy sy mifanavotana vitany teo ambony azo fijaliana ary aoreno am'izany mihitsy ny fonao fanampin'izay satria rehefa nino anao rehefa nanaiky anao de raisy jesosy vavanao no aoka iteny lazao jesosy hoe jesosy io ekeko anao tompoky sy mpamonjy ahy ka de midirina atao anatiko makatoerana atao anatiko fa dingana voalohany zay ahafan'andriamanitra mamonjy anao malona ny olana netin'ny ozina sy ny fanaratsy faharoa ny fanaovana vavaka fifonana sy fibebahana zay ataonao amin'ny fonao manontolo matetika ohatrany hoe sarotra amin'ny olona be mihitsy ny manao an'izany vavaka fifonana sy fibebahana zany ohatrany hoe tsy vitan'ny olona mihitsy le izy zay no zavatra hitako amin'ny akabeana kanefa mila miroso am'izay dingana faharoa zay ianao hoe manokana fotoana ianao mandoalika amy vavaka ohatra de manao fifonana manao fibebahana ohatra noho ny fampontsampy nataonao na nataony ray aman-dreninao na nataon'ireo ray aman-dreny be anao raha ohatra ka tsaronao ny zavatra nataony tam'izany ny fanimpotsampy natao mantsy ny fanaovana skidy ny fanaovana ody ny fanandrona ny firesana amin'ny fanany mata tany amy fasana reny tretraretreny dia lalana anankiray na tonga ny ozina na ny fanaratsy na akatoerana teo amy fiainanao ary tsy misy olona ka hoe efa nandeha tam'izany izy
ka vitavita ho azy fotsiny am'izao ny fiainana ny baiboly no manambary zany ary zay no anty mahatonga amy teny hoe mila manao fifonana ianao mila manao fibebana ianao raha ohatra ka nanao zany ianao na hoe nanao zany ray aman-dreninao na hoe nanao an'izany ihany ko ny ray aman-drenibe anao ary ny tsara indrindra aza de zao tsy hoe manao fifonana sy fibebahana fotsiny ianao fa ilaina esorina iala ao amy tokantrano misy anao mihitsy ny fitaovana rehetra nampiasainao tam'izany fanimpotsampy na fanaovana ody na fanandianana tany amin'ny fanandrona izany ilaina esorina ao an-tranonao fomba fiten'ny olona moa de hoe mila diovina ny trano ilaina esorina ao an-tranonao ary na de fitaovana kely azy de ilaina esorina ao an-tranonao eny fitaovana lehibe azy satria nampiasainao am'izany le izy de ilaina esorina ao an-tranonao marina zany teny ambarako aminareo zany ry mpiany malala ny torohevitra fatelo tsy maintsy tapahana sy voanana amin'ny anaran' Jesosy ny ozina zay ny tatao sy ny tambesatra teo aminao na teo amin'ny fianakavianao ary tsy maintsy avoaka sy roana amin'ny anaran' Jesosy ihany ko ny faneratsy zay efa tafiditra teo aminao na teo amin'ny fianakavianao na efa tafiditra tao anatin'ny tokantranonao tsy maintsy miroso am'izay dingana fatelo zay ianao zava-poana ny dingana voaloha sy faharoa raha ohatra ka mahavaninao de dingana fatelo ity raha ohatra indray ianao ka isandre olona efa ndroso tam'izay fanafahana izay hoe fanapahana le ozina sy fandroana ny fanaratsy hoe efa nisy mpanompon'Andriamanitra ny vavaka ho anao na hoe ny tenanay mihitsy no efa mivavaka ho anao kanefa tsapanao fa tsy mbola niova ihany ny fiainanao de tsara raha ohatra ka mbola miverina ihany ianao mba ho tapahana fandrony na ho ailika fandrony ny faneratsy ho tapahana fandrony ny ozina sy ailika fandrony ny faneratsy zavatra mety mitranga maty zany hoe nataony ny asa fanafahana tamy voalohany fa mety tsy mbola niala tanteraka arak'izay noeritreretantsika azy le ozina sy lay fanaratsy ary zay mahatonga amy teny hoe mila miverina indray ianao mba ho tapahana fandrony le ozina ary ho ailika fandrony lay fanaratsy ny tanjo de hoe tsy maintsy miala io tsy maintsy miala io fa raha iny tsy miala dia tantara tsy iova ny tantaram-piainanao fa ao anatin'ny olana foana ianao ilomano ao anatin'ny olana foana ianao lasa ny olana anankiray tonga ny olana anankiray lasa ny olana anankiray misosoka ny olana anankiray fa efatra mila mamonjy fotoam-pivavahana ianao fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa misy herin'Andriamanitra manafaka ary tsy hoe mamonjy ny ray mandeha na indroa fotsiny ianao de hoy ianao hoe ampy zay tsy atompoko fa ilaina tohizana ny famonjena fotoam-pivavahana de ny fotoam-pivavahana tsapanao fa misy herin'Andriamanitra miasa mitondra fanafahana ho an'ny olona ao anatin'ny fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra manafaka matsy de misy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra ao anatin'le fotoam-pivavahana izany toy ny hoe ao anatin'ny fotoam-pivavahana io dia mampitombo hery sy mampitombo finoanao ny tompandriamanitra mampiasa an'le fotoam-pivavahana izy mba hitombony hery sy hitombony finoanao am'izay fotoa zay matsy ianao rehefa mitombo hery mitombo finoana de afaka manohitra ny herin'ny ozina sy ny faneratsy ianao omora aminao ny anoerana ny herin'ny ozina sy ny herin'ny faneratsy misy fitazay-panahy ihany ko ao anatin'ilay fotoam-pivavahana omba ny herin'Andriamanitra manafaka misy fitazay-panahy ao fitazay-panahy mba amataranao ny tokony ataonao amy maha olon'Andriamanitra anao amy maha kristiana anao manoloana ny olana misy tapoka na manoloana ny olana efa nisy hatram'izay fahasoavana be tahaka zany tompoko no miandro ny olona rehefa tena mazoto mamonjy fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra izy
ka hoy aho hoe manasa anareo zahay fiangonana Refy Androdrakely, tongava tompoko, tongava mihitsy anao, manao fotoam-pivavany zahay ny alahady, de io alahady io misy fidirana ny efatra, fidirana voalohany amy 7 ora, de amy 5 ora faharoa, amin'ny 12 ora fahatelo, ary amin'ny 2 ora sasany ny fahaefatra. Araky voasoratra io, tena manasa anareo mihitsy zahay, faly zay rehefa tonga anareo, fa nisa tena mahafaly anay de hoe mitomisa indray ny olona voavonjy, ny olona manana fanavoavonjy, ary ny olona voavonjy ho afaka miosina sy ny fanaratsy, satria zahay efa natson'Andriamanitra ary notendren'Andriamanitra mba amonjy olona tahaka zany. Zay faly fa Andriamanitra ihany koa mahazo dera sy voninahitra, ka tongava tompoko, tena aza misalasala mihitsy ianao, tongava, tsy ndre mandeha n'indro fa tongava matetitetika mihitsy ianao. De ho famaranako ny efatra de hitantara aminareo ny zavatra efa nisy aho ary zavatra efa hitako mikasika am'ty ozina sy fanaratsy zay nahazo toerana eo amin'ny olona ity. Ohatra ray ity tantarako ity, nisy tovovavy anankiray zay, mbola tanora de tanora izy tam'izany, sahabo teo amin'ny 20 taona mahery kely teo, fa ny zavatra tena mafy be niseho tamy fiainany tam'izany fotoana zany, de izy tsy natsangana tokantrano mihitsy, tsy de zay ihany loatra akory, fa izy vao fitapitaka fono, vao fitapitaka reo lehilahy milaza azy ho ty azy, ary milaza azy fa ho ampiakariny vady. De anisan'ny mafy tam'ty vehivavy ity, ary tam'izany fotoana zany mafy tam'ty tovavy ity, de izao efa tena atao anatin'ny fanomanana lay mariazy mihitsy izy, no sitaka tapoka, miala tapoka teo aminy le lehilahy zay apakatra azy ho vady. Tena mafy tamy zany, tena mafy tamy zany, tena nitondra faky viny sy famozam-po azy mihitsy. Saorana nefa ny tompo, saorana nefa ny tompo Andriamanitra tsy to, fa voavonjy zany tovavy zany, voavonjy izy tateo riny, ary afaka niroso tamy lala fanambadiana, de nijoro ny tokantranony, ary efa niteraky zareo am'izao fotoana zao, ary tsy manana olana izy eo amy lafiny tokantranona fanambadiana. Inona ny antony zany? Satria nanatona ny vadiko izy tam'izay fotoana zay, tantarany olana nahazo azy, de aveo ny vadiko no nresaka tamiko hoe tako zao ny zavatra manjo anin'olona iny, de tonga de faiko avy hatrany, ozony zany, oza tsy fanaratsy nitoetra teo aminy, de nataoko ny fampahiresana, nataoko ny vavaka, no tapako le ozina, tapako tamin'ny anaran'i Jesosy, ndroako ny fanaratsy, taorina an'izay tsofoko rano izy, akory ny zava-mahagaga ry havana, fa tsy ela taorina zay, lay lehilahy zay lay lehilahy zay niaraka tamin'ny farany, lay nanomana ny mariazin'izy roa, lay nambarako teo hoe nisitaka tapoka, niala tapoka, niverina tany amin'ny indray, de nanapa-kevitra hoe raha sitrakao de anao fisehoana fandrony ao izy, anao fisehoana fandrony ao, fa ho arotsika, tena ho arotsika ny fanambadiana ny mariazy. De rehefa nandika moa le vehivavy, de nanaiky, de niroso, de zay nambarako zay, tafita somatsara le vehivavy. De dinio tsara ke, tsy hoe ndre mandeha fotsiny nisehony zany, fa araka fitadidiko efa niefatra nisehony zavatra tahaka zany izy. De tamy fanefany io problema lehibe io, fa rehefa tapaka ny ozina, voaroka fanaratsy, de zay niova ny tantaram-piainany, engany ka ho taky zany no amonjen'Andriamanitra anao, raha ohatra ka tovitovy am'izany ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Ohatra anankiray faharoa ihany ko ity, tsy nahazaza reto mpivady reto, kanefa efa 10 taona mahery nisiny ny fanambadiany, izy mivady mihitsy no tonga tao ambiraoko, ny tantara tamiko ny problema nahazo azy roa, hoe tsy nahazo zaza, de nampahery aho, de nivavaka ho azy aho, satria ny voalaza amin'ny baiboly de hoe ny tsy fahazahoana zaza dia ozina
ozina satria nytenin'ny baiboly de milaza fa tsisy ho afa-jaza tsisy tsy teraka nalàna vavy eo aminareo eny hatramy biby fiomponareo azy fa ho tanterako ny andronareo fa ny zavatra mifanotra am'zany de ozina zany azo any reto mpivady reto de tateorina lera matondray no verina manokana tao ampirako tao izy vo tena ny tantara ny tena hoe ny zava-nisy teo am'ny fiainana raha vo nandre zany a de taitra kely de tsy niteny tamy moa fa taitra kely hoe impossible ny mbola iteranyity vehivavy ity raha zany tantara zany no tena zava-marina eo am'ny fiainana impossible ho ia zay ny tao an-tsaiko fa kanefa le zany ary de zao noteko taminy afaka mamonjy anao Andriamanitra amin'ny alalany vavaka tsy ataoko fa ho tapantsika ny ozina roatsika fany ratsy de tsofoko rano izy de miverina matetiky atao izy isakisan-kerinandro sy miverina sakisan-kerinandro sy miverina tateorina tsy hitako nanatona intsony izy fa hitako tao am-piangonana indray izy namoto tao am-pivavana foana izy de nanatona azy andray mandeha satria hitako le bebe ny kibony de no tantarainy tamiko hoe bevoka ngia pastery mananjanaka ngia pastery firy volanao ny kibonao de hoe 8 volanao izy izy ho teraka afaka ray volana ve zany anao pastery lazao mivadinao tongavany ambroko indray ianareo afako mivavako anareo roa de rehefa tonga tany ambrao moa de miteny'le lehilahy de hoe magaga Andriamanitra pastery magaga Andriamanitra fa tena tsy natao hoe ananjanaka eo vadiko eo fa de gaga fa nananjanaka izy no mierin'Andriamanitra zany nitranga satria resy ny ozina resy ny fanaratsy ho taky zany anie no ataon'Andriamanitra ho fiainanao ry-piany malala hivavaka arytsika am'izao fotoana zao ka petrao fonao tananao na raha afaka mandoalika anao de mandoale fa hivavako anareo aho Andriamanitra ny asa Andriamanitra ny amonjy anareo amin'ny anaran'i Jesosy hivavakatsika tompo misaotra ary makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy ny mpanomponao satria mbola afaka nanambara ny teninao aho tam'ty androandroany ity mino aho fa zany teny zany de nombany ny herinao magaga ho famonjena ny fanahy olona ho famonjena ny fiainany amy maha-olona azy mba ho afaka am'ireo olana nety ny ozina sy nety ny fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozina fohoanako ny fisiny teo am'ireo olona zay nipetrahany zany ozina zany didiko miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy mivoatao ianareo miala am'ireo olon'ireo ianareo tsy maintsy miala satria efa risinay misaotra Andriamanitra nanamarina ny vavaka nataoko anao ary ny marary sitranina amin'ny anaran'i Jesosy miala ny heriny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo halleloia amen zay zany tompoko ny afatra nentina ho antsika tam'ty androandroany ity ny dera ny aja ary voninahitra de ho an'Andriamanitra ireriany afaka manatona anay ianareo a raha ohatra ka misy zavatra tianareo ho fantatra misimisy kokoa miraritso tompoko mandra-piona veloma tompoko eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely